miresaka volontsika mahantra malagasy tsampo ny vola miditra any amin'ny any ny fanontaniana valinao mivantana mihitsy de hoe vitanao ve ny mitondra vahaolana mikasika ny zavatra mahavaivay ny malagasy de ny herinaratra io na ny opérateur économique na ny olotsotra isa tokantrano de samy sahiran-tsaina amin'ny resaka herinaratra zany na ny vidiny zany na ny rano sy fisotro zany satria ny eto-taninarivo ara de dede ny olona mbola majaka faharoa manaraka an'izay ianao ve afaka mametra paikady ahafahana fe fitanga ny vidim-piainana farafakely mba tsy sondrotra intsony na tsy resaka afa-tsy ny solikarytsika fa ny maika am'izao fotoana zao de le hoe ahoana ny resaka délestage za koa de milaza fa raha izany filoham-pirenena volana vitsivitsy efa zatra n'le telo amo de le telo voalaza koatran'izao le telo andro isa telo herinaritra telo volana tsy telo taona kosa tsy telo taona kosa aloha fa ndeha ataoko hoe mitelo volana eo telo volana na mihoatra kely dia hovaovahako resaka délestage manerana Madagasikara ny olona am'izao fotoana era vaovao telo na enim-bolana ary farafatarany telo sa enim-bolana aloha aleo azavatsara izy telo sa enim-bolatra mitombo zao le izy tsy mitovy ny amana an'le izy amin'ny faritra maro samihafa raha ny eto Antananarivo zao dia mila any amin'ny enim-bolana any hoany le izy satria ngeny zavatra ilaina eto Antananarivo tsy kely farafakely ny ilaina am'izao fotoana zao mila any amin'ny 30 mégawatt any zany zay zany ny farafakeliny zay ilaina am'izao fotoana izao ny fitaovana zay ilaina am'izany tsy tonga de azonao vidina eo a-tsena hoe dia vidiko tya na de misy azany vola de dia atsangako tya de raha pitsy de mitsangana fa mbola mila alaminy zany zavatra zany mila anoany amin'ny enim-bolana any zany fa lainy mifaritra hafa kosa zay kely noho izay de milaza ako fa raha ao anatin'ny telo volana dia ho vitako ny anao an'izany